Zoma indray ny andro dia faly mihaona amintsika rehetra mpanaraka ny fandarana tsetsatsetsatsyaritra aho. Araky ny hitanareo zao dia tsy misy live androany fa video pré-enregistré no ataoko satria misy fivoriana zay tsy maintsy atrehako ka ialana tsindrindra. Iresaka lohateny hafa indray tsika androany izay ampitondrako ny lohateny hoe fa iza no andrasan'ny nosy. Fa iza no andrasan'ny ty nosy ity. Mazava ho azy ny valiny ny zanaky ny ty fireneny ity izay faritako manokana androany hoe manao antso avo ireo zay atao hoe intellectuel androany. Antso atao ho an'ny intellectuel. Za tsy miteny hoe antso avo atao ho an'ny diplômé fa ho iaho hoe antso avo atao ho an'ny intellectuel. Samy hafa reo. Tsy hoe rehefa diplômé anao dia mitony tena ho intellectuel. Iainga avy amin'ny famaritana anankiray zay nataona filozofa anankiray atao hoe Jean-Paul Sartre tsika. Ny intellectuel hoy zay Jean-Paul Sartre de tsy savant mihitsy. Zany hoe miainga avy am'ireo olona zay diplômé mazava ho azy, navita fianarana, nandrato fahalalana, manana ny hay raha, manana ny hay tao, manana ny traikefa. Zay natao hoe diplômé. Fa am'ireo diplômé reo tsy ny diplômé rehetra no intellectuel amy Jean-Paul Sartre. Satria amy Jean-Paul Sartre de zao ny fahalalana zay anananao dia fitaovana hoentinao mi-s'engager amin'ny fiainana, amy fiarahamonina. Tsy lay baoritra zany no maha intellectuel fa lay anao mirotsaka an-tsehatra eo amin'ny fiaina fiarahamonina ka mampiasa ny fahalalanao ho amin'ny tanjona atao hoe justice sociale. Zay natao hoe intellectuel. Ary zay ny mahatonga ny firenetsika manana olona manam-pahaizana be dia be tsika, mariny zany. Navita fianarana tany ivelany be dia be. Fa izao tsy manana intellectuel firy isika. Raha araka ty famaritana ity. Ny intellectuel zany de olona sahy miditra amin'ny atao hoe contradiction, miainga avy amy zavatra zay nianarany. Tsy le olona mpanao perroquet fotsiny mampatsiaro ny zavatra nianarany tany amin'ny université. Fa olona hoe amy ty domaine misy aty sy amy sehatra misy a de afaka mitondra contradiction manoloana an'izy, mitondra débat zany. Mba hampandrosoana an'ilay fiarahamonina. Zay le izy. Mazava ho azy zany fa ny intellectuel de manelingelina. C'est une voix qui dérange. Ary nany nazahoana an'ilay tantara, nazahoana an'ilay voambolana intellectuel raha dia anarana faneso, terme fanesoana natao tamin'ny andron'ny affaire-ny Dreyfus. Raha tsorina tantaran'ny affaire Dreyfus, le kapiteny Dreyfus zay noendrikendreny izy ary hoeloina. De nisy olona vitsivitsy zay say niaro any Dreyfus. Ary reo olona reo de olona manam-pahaizana ka namoaka boky ho fanadiovana any Dreyfus. De vokatry zay de nomena surnom reo olona reo atao hoe les intellectuels. Zany hoe hatramin'ny voalohany zany le teny hoe intellectuel dia fanesoana ireo olona manam-pahaizana sahy ny s'engager amin'ny atao hoe justice sociale. Isan'izany Émile Zola niaro any Dreyfus. Dikan'izay zany étymologie, historiquement parlant zafady, ny voambolana hoe intellectuel de mifamatotra amin'ny olona mi-s'engager, mampiasa ny fahaizany ho amin'ny engagement social. Zay ny tena intellectuel. Tsy le olona fotsiny manenjika azy azahoana diplôma de atao anaty cadre tsara tarehy be de antony ao amy salon de atao ho tazan'ny olona rehefa mba misy mamangy na misakafo. Ha! Zay ane ka manana master tary ananina, zany eka manana doctorat tany ananina, zany eka chevalier de l'ordre national tary ananina. De zay titre. Ary rehefa manana titre ianao de ina ny tanjona? Ianao dokafana sy indraindray anao aneviny fiarahamonina. De resaka mondanité ny betsaka. Fa ny olona intellectuel tsy zany ny mamaiky azy. Tsy le azo an'le titre
fa ny azy le titre dia atao izy azahoana an'le titre tokoa farany avo fa ho ampiasainy iny mba ho lasa notoriété ahafahany mitondra ny anjara brikiny eo amy resaka fambandrosoana ny fiainam-piarahamonina. Dikan'izay zany ny intellectuel de tsy maintsy ho contre pouvoir, za tsy miteny hoe contre le pouvoir fa contre pouvoir. Ao anatin'ny pouvoir zany ny resaka système, ao anatin'izany pouvoir zany resaka ordre, tsy resaka régime fa resaka système. Ary zay ny mahasamy hafa ny vrai intellectuel sy ny politicien. Ny politicien amiko de ce sont des opportunistes amina fait divers hoe io fa tratra nangala-bola le mpitondra, io fa nisy scandale politika, io fa nisy scandale zao dia ararotiny iny karazana bouc émissaire ahafahana mireklame an'le toerana. Fa ny intellectuel de zao mitraité ny sujet de fond izy. Ohatra raha misy scandale mitranga eo anivon'ny firenena anankiray de izy mijery lay tsy hitany maro hoe inona ny fond problème akoatra lay nahatonga an'io zavatra io nipoitra. Zay zany. Ka rehefa tahaka zay ary ny toerany famaritana azafady atao intellectuel dia manahoana inona no toerana andrasana aminy. Ny zavatra andrasana amitsika zany de zao ho an'izay mieritreritra ny tena no intellectuel de ty tsy maintsy mivondrona ireo olona ireo mba hametraka ny atao hoe laboratoire d'idée. Io no anisan'ny banga be ao Madagasikara. Tena mila olona en permanence tsy mieritreritra afa-tsy zay hoe ina le raha zany hoe mametraka réserve na idée ao zany no lasantsy hampandrosoana ny firenena. Zany hoe raha misy fitondrana tonga eo, mpitondra tonga eo, de io mpitondra tonga io tokony miconsulter ny intellectuel. Ny intellectuel nefa manomana laboratoire d'idée atao amy teny anglisy hoe think tank. De efa misy zavatra disponible ao. Eo no misy banga ngeza be araky ny fijeriko eo anivon'ny firenetsika. Voaingana na eno hoe teo amin'ny 90 mahery ny atoko politika. Zany hoe ahitana fa samy miazakazaka te hitondra daholo fa izao inona ny matière grise ho entinareo mitondra. Inona ny matière grise ho entinareo mitondra? Tsisy. Olona miazakazaka te hitondra ny betsaka fa rehefa tonga eo inona no ampiasainao hitondrana an'io firenena io. Eo no ilana ny intellectuel. Satria ny intellectuel zany dia olona efa nametraka ny tenany ho amina atao hoe disponibilité mentale. Ohatra hoe efa misy karazana banque d'idée efa mipetraka eo hoe raha ho an'izay hitondra eo de efa ireto misy option na hypothèse maromaro azo ampiasaina. Eo no ilana ny zanaky ny firenena izay mitondra tena azy ho intellectuel. Fa ny olana ane de zao hoe oui, Maurice Bardèche, nous sommes dans une époque où on ne va plus au fond des choses. Fa manao réaction à chaud fotsiny betsaka. Anisan'izao tare. De izay no atao resaka lavabe amin'ny Facebook. Izay no tiany mpanao gazety koa moa zany satria mahalafo ny gazetiny. Fa le vrai problème tsy voarasaka, tsy voakitiky. Raha izay. Faharoa manarakaraka an'izay, isika moa de atao hoe au pays du moramora. Fa amiko karazana fomba handrakofana fotsiny hoe aza korotanina ny zavatra efa milaminy. Milamin-damin-dratsy. Zany hoe efa misy firaikevitra zay efa mipetraka eo zany zay tsy tiana kitikitiana mihitsy. Or miala tsiny. Fa ny intellectuel tsy maintsy miditra amin'ny atao hoe contradiction foana izy. Zay no rôlany ary zay no tena maha intellectuel azy. De hoe aloha tsy korotanina fa efa io. Ny tena marina zany de zao hoe efa misy idéologie anankiray
zay fa tiana imposer no anivon'le fiarahamonina zao anefany tsy misy zavatra sacré tsy azo kitiana zany baiboly aza reto amahy teolojianina amy teny taloha hoe tsy azo kitiana io baiboly io tsy azo kritikena io baiboly io fa ce sont des textes sacrés tsy zantsony zao cette époque là est révolue efa nipetraka am'izao fotoana zao amy système académique ny atao hoe méthodologie historico-critique ary zay no mahasamy hafa ny teolojianina izay mandeha amina théologie historico-critique sy reo olona fondamentaliste satria ny fondamentaliste dia mandray ny texte littéral ohatran'izany créationniste zay mieritreritra fa ny lanitra sy ny tany de ao anatin'ny 6 jours nanaovana azy fa ny olona nanao ny historico-critique dia mahalala fa tsy zany no izy satria le texte ma texte littéraire azy de toute littérature est critiquable dans le sens hoe dissekenao ny ao e soranatin'ny saina le hoe critique de hoe attaque tsy resaka attaque fa resaka hoe famano fametrahana maro toerana amy lafiny historico-critique ka raha ny baiboly aza efa azo anaovana approche historico-critique nahoana no firehikevitra anankiray eo anivon'ny fiarahamonina no tsy azo kasiana na politique générale anankiray no tsy azo anaovana analyse critique iza ny mihoatra noho ny baiboly raha hoe resaka hoe texte sacré tsy misy angambany ny problème zany de zao ny olona dia amana resaka superficiel zavatra ty velambela tsy tena miditra au fond des choses za zany constatako manokana de zao miaina anatin'ny fiarahamonina hypocrite tsika hypocrisie mitady foana le marimaritra iraisany aiza misy consensus aiza misy compromis mila neutre ça veut dire quoi neutre ny intellectuel tompoko de tsy maintsy mi se positionner izy miaingy avy amin'ny contradiction zay hitany tsy hoe miattaquer fa tsy maintsy miditra amina contradiction izy ary samy évoluer amin'ny analyse mety mi se tromper izy androany dia matsikaritra izy rehefa amin'ny analyse ndray rehefa rapitsony iny hoe diso izy dia samy aiky an'izay izy satria toujours en perpétuel contradiction izy ka noho zany mila janona le fiatsaram-bela tsy hoe jereo le marimaritra iraisana aza de voatery kitiana zavatra efa mipetraka tsy atompoko milamindamin-dratsy eo iny fa tsy tena afaka ary ny fantaniko anankiray de zao aiza no sehatra ao Madagasikara mba hahafahana tena miditra amina débat amina problème de société fony mbola vao nianatra de anisan'ny nofonofoky ny hoe tokony isy lieu public anankiray hanaovana disputatio ozany latine hanaovana débat za zany jery an'ireny amin'ny fahitalavitra amy télévision reny efa misy tsara ndraindray fa tsy ampy satria na tianao na tsy tianareo ny patron de presse nareo efa manana couleur politique donc zany efa mazava le ligne éditoriale nareo hoe tsy mahazo mihoatra ny tianareo fa tena amiko mila vrai débat public ny vahoaka aiza misy sehatra fahana manao an'izay ianareo intellectuel no andrasana am'izany fa ny zavatra misy ane réducteur be ny débat politique am'seo hoe mampomey be ary ny rehefa mandeha am'ireny sehatry ny hainao manjery reny na amin'ny alalan'ny réseaux sociaux ohatra ny akamaroan'ny olona de olona réac daholy réac ka rehefa ianao say maneho ny hevitrao ary tena miditra amy fond de problème tu te fais incendier attaquer de partout ianao ary zay nefa ny zavatra ilaina
ary io no atahoran'ny olona tsy samitsangana ny intellectuel satria zao rehefa ianao no maneho hevitra dia tsy maintsy mivonina ianao ny se faire insulter, tsy maintsy mivonina ianao ho atakena. Kanefa izao plus ianao attaqué plus zany a mireconnaître ny valeur ny hevitra ao ny olona. Hoy zay reniko zay ny maty aza ao izy a fantatry ny hao fotsy. Tanao rehefa le olona misy hao fotsy reny vao maty le olona dia miala le hao fotsy satria nahoana tsy misy aina ntsony magaga fantatry le hao fotsy hoe efa faty ty fa tsy olona velona ntsony. Dikan'izay ozy izy raha ianao zany no matanjaka ary virulent be le attaque dikan'izay a mbola misy zavatra antenainany aminao. Donc zany ny intellectuel tsy tokony atahotra attaque fa zay mihitsy aza no afana minorirany le débat. Izao rehefa manoloana ny débat ianao a de tokony ho sahy hiazona ny teninao. Fa matetika masy ny olona tena miattaqué ny intellectuel de reo olona zay miseho azy ho libéral, de ny fomba hamelezany anao de ny hoe nareo ane olona reaky, nareo ane ka olona manana repli sur soi-même fa tsy lasa lavitra e. Kanefany a déjà le fait hoe izy mieritreritra mi s'auto-qualifier hoe zahay olona progressiste ary mametraka ny sasany hoe nareo reaky de efa orgueil zany, orgueil démesuré zany, efa avonavona zany, fametrahany tenany ho zavatra mihoatra noho ny olona rehetra. Noho zany ny tena intellectuel de zao aza miditra amin'ny jeu ny olona tahaka reny. Fa ny olona intellectuel de zao manao remise en question foana ny tenany ary zay micréer le atao hoe humilité. Le fanananao humilité, le hoe humilité tsy hoe fanetretena hitraitra hoe de mandefindefitra iny, tsy zay. Satria ny problème masy de zao ny raisonnement ny olona maro de ty hoe arakaraky ny maizy azy ny tenany no andrefesany ny fahamarinany zavatra lazainy ary rehefa zay anao zany de lasa hametraka dictature ny idénao. Satria zany rehefa misy débat ka rehefa mandresy ny hevitra ohatra anatina débat tsy midika akory zay fa rehefa nandresy anao tamin'iny débat iny de zao ny idénao no tsy maintsy imposenao amin'ny olona rehetra. Nefa de zay no fiheverany maro azy, fiheverany sasany azy. Iverenako le zavatra andrasako tary aloha hoe ina zany no andrasana amin'ny intellectuel de ny ho lasa laboratoire d'idées, io le atao hoe think tank, mba ho lasa réservoir d'idées isika. Zany hoe mamokatra hevitra vaovao zay azon'ny mpitondra fanjakana mifandimby ampiasaina ary zay objectivité zay no tena ilaina, tsy asiana couleur politique mihitsy le izy, na de tsy ekeko aza ny conviction politique ko aza le mpitondra eo na zay mpitondra hafa eo, kanefa mila n'lay hevitra fanarenana le firenena izy dia tokony vonina mandrakariva ny intellectuel ny aminy atao hoe ho réservoir d'idées ho any zay mpitondra mifandimby io. Zava-dehibe zay rehefa midepase an'izay ianao a dia afaka mitondra fampandrosoana ho anivon'ny firenetsika. Eto aho zany dia tia metraka fanontaniana ary hoe fa nakaiza daholo ary ny intellectuel malagasy. Zay natonga le fanontaniako teo hoe iza no andrasany ty nosy ity. Lasa ny saiko babe ihany zay manampahaizana zanaka malagasy nandraty fianarana tany ampitan-dranomasina zay, sortant grandes écoles tary tany Princeton tany Harvard tany Paris tany Sorbonne tarisy tary mipopoka ny CV rehefa misy ny fanendrena ministra amina gouvernement anankiray. Fa ny zavatra mampalahelo de ty ohatra ny sanatrian'izany, ohatra ny olona tsy nianatra rehefa miverina tanindrazana ka manompo firenena dia manao ny ataony teo aloha indray. De ozy ianao hoe fa inona zany ny anaran'ireny olona reny?
mampieritreritra na sasany de zao hoe tsy maintsy atao zay anarana any an-dafy mba azahoana titre mba hatsara ny positionko eo anivon'ny fiarahamonina mba hanana titre zany hoe quête na titre atao ina le titre hananana anarana mba hanana non respectable hoe fianakaviany rany reny a tandremo zay zany hoe tena nylofo izy e fianarana tena nahavita izy fa rehefa avy eo zay ny objectif any hatramy voalohany pour construire un nom ary iny nanarana iny no atahorana azy de atreo fotsiny diplômé izy fa tsy intellectuel izy zavatra mitranga koa ny fuite de cerveau maninona misy fuite de cerveau mety hitentsika hoe ka ambany be ny karama mety fa tsy zay ihany zaho mahalala olona maro olona manam-pahaizana te hiverina ny Madagasikara ary te hampandroso ny firenena fa ny problema tsy estimé amy toerany tokony isy azy izy déjà le atmosphère apetraka eo am'reny olona reny dia efa apetraka hoe tu n'es pas le bienvenu ary na ny zavatra mitsena azy de hoe ianao manao fiaviny tafara tsy mahagaga izy aleoko ihany mijanona ny ampitan-dranomasina zany hoe lay tontolo iainany eo anivon'lay arakasa sy eo anivon'ny fikaroana tsy matehonina tsy miresaka mbola miresaka fivelomana fa le ambiance sy le atmosphère fotsiny azy de tsy ahafahan'ny intellectuel mivelatra farany ina ny vahaolana ny vahaolana tsotra azo atao de zao voatery mise regrouper ny intellectuel any ivelany sy atya Madagasikara mba hahafahana manao zay azo atao ho an'le firenena zay sisany vahaolana mandra-pahatonga ny atao hoe réflexion eo anivon'ny firenena raha mbola ilaina ny intellectuel fa ny zavatra ilaina ny intellectuel ane de zao hoe rehefa misy olona tonga amy fitondrana de antsoina ny intellectuel mba hahafahana manamary toerana fotsiny an'le fitondrana fa tsy omena an'lay intellectuel ny moyen hoe io ary voatendro ministre ao ananiny ianao voatendro dirikaby ao ananiny ianao fa ny zavatra misy de zao le lohan'lay mpitondra ihany no tsy maintsy tanterahany nefa le olona nianatra an'io folo taona ina moa ny zavatra andeha am'zany zany hoe le intellectuel zany le olona manam-pahaizana zany de natao fitaovana fotsiny any ho écran ho façade mba hahafahana mametraka karazana atao hoe réputation eo anatrehan'ny banque mondiale eo anatrehan'ny mpiara-miombonantoka eo anatrehan'ny zao tontolo zao amy resaka diplomatie hatreo ihany fa rehefa tena mamoaka ny atidohany am'izay le intellectuel de tsy ilainany anao e fa natao fotsiny anao mba hanaingohaingona ny tanàna ataon'ny intellectuel ahoana moa ny amokatra zay mahatonga amy teny hoe iza no andrasany ty fireneny ty zay loha hevitra zay no tiako nyzaraina foy amitsika androany manantena fa ampieritreritra atsika hoe aiza ho aiza marina tokoa moa mitoerana zay tokony isy ahy zay fa de am'rary soa atsika rehetra mame fotoananao amin'ny heriny toy izao ndray tsy afaka niaraka taminareo tamin'ny live fa video ty no zaraiko aminareo androany mirary soa atsika rehetra enao matoboka